raisinao fifaliana trany ny miaona aminao atao anatin'ny fandaharana ary mino fa miara-dodina aminay ianao hoe inona indray ary no toyan'ity famelabelarana mikasika ny fiaikan'ny fianakaviana izay rahantsika amin'ny pasteur André Paradina Fanera ity. Miarabanao pasteur Tongasoa. Miarabanao namana Dino ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra koa ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahinany ho ataony amintsika tsirairay avy. Ety am-piandohana dia efa ankasitrahana sady ireo teknisianina izay tsy mikely soroka manatsara hatrany ny fifandraisantsika ary ankasitrahana feno ny fianakaviana izay vonina ampiatrano ny fandarana ka handray ny lesona sarobidy ampitondrain'ny tompo indray. Ndao anaovantsika jeritodika kely ilay fizarana farany ny rahantsika teto raha fintinina amina kisarisary ilay izy pasteur dia ndao atao hoe fitaratra mahagaga satria saina mijery eo amin'ny fitaratra ilay lehilahy na vehivavy izay voakasika ilay olana dia voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Korinthiana 2:3 fa ovana anahaka an'ilay endrika izay jereny eo amin'ny fitaratra. Tsy mahagaga fe zany. Ya, asika atao an'izay ngamba ilay izy hoe fitaratra mahagaga. Le fitaratra mahagaga dia tsy iza fa Jesosy. Izay ilay izy hoe mijery ny tavan'i Jesosy toy ny eo amin'ny fitaratra, ny voninahitry Jesosy toy ny eo amin'ny fitaratra tsika izy ovana hanana izany endrika izany. Dia miresaka tsika namana Dino ilay hoe ankonana. Dikan'izay zany ilay mpivady zany rehefa mifampijery dia tsy hoe momba an'ilay vehivavy ny hitany hoe ianao dia ohatran'izao, ianao ary ianao ty ohatran'izao fa Jesosy no hitany satria io vavadiny io endrik'Andriamanitra dia tsy tokony zavatra hafa zany ny hitany eo amin'ilay vadiny fa endrik' Jesosy no hitany eo amin'ilay vadiny. Ohatran'izay koa ilay anankiray ary tena izay ilay fiaikana fa raha vao tsy manana izay fijery izay zany ilay mpivady dia zavatra hafa io. Endrik'ilay dada anankiray indray no hitany eo dia izay lasa endrik'ilay ray anankiray no hitany eo amin'ilay vadiny dia tsy tanteraka le izy atritratra ilay tanjona ny amin'izay fotoana izay. Dia toizantsika ilay izy dia izao fiaikana manaraka indray ho an'ilay eo anivon'ilay ankonana dia miverina isika any amin'ilay Genesisy 1. Ao Genesisy 1 dia eo andao vakitsika ny 7:20. Genesisy 1 ka ny 7:20 dia izao ny vaky ny teny. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Io ny fiaikana manaraka namana Dino. Le olona izay noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny tompoko tsy olona anankiray fa olona anankiroa. Dia le olona anankiroa voalaza neto lahy anankiray sy vavy anankiray. Andao dirantsika lalindalina kely hoe mahakasika an'izany. Haika izany fiaikana mihitsy izy ity indraindray zany misy mihevitra hoe za tsy olona anamiko mihitsy tsy manambady zany za rehefa ny fiainako milamina mandeha tsy misy vady. Fa le voalaza amin'ny Baiboly rehefa namorona olona Andriamanitra tsy olona ray ny foroniny fa olona roa ny foroniny araka ny endriny, lehilahy anankiray vehivavy anankiray. Le fiaikana izay atrehantsika namana Dino dia voalaza amin'ny Genesisy 2. Genesisy 2 dia vakitsika ny 7:20. Genesisy 2 ny 7:20. Izao ny vaky ny teny. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Zay. Dia le fiaikana dia le fihezanteny farany. Vady hanaovako vady sahaza ho azy izy. Dia raha ity Baiboly ity ny vaky itsika tompoko dia le hoe vady sahaza dia le voalaza an'ilay Genesisy 1:7 teo
la iray, vavy iray. Zay ny fiaikana izay atrehantsika amin'izao andro iainantsika izao tompoko eo anivon'ny ankonana dia ohatra le endrika tamin'ny voalohany teo ihany, efa tsy araka an'izay endrika namoronan'Andriamanitra azy izay intsony ny iainany amin'izao andro iainantsika izao. Teo le hitantsika tamin'ny fandarana lasa le hoe le endrik'Andriamanitra efa tsy hita teo amin'le mpivady intsony. Zay anankiray zay. Fa ity voalaza eto ity efa tsy iainana ihany koa ary efa tsy hita ihany koa. De le hoe vady sahaza. De misy endrika isehon'le izy zany, isehon'izay de zao. Ohatra, lahy anankiray, raha lahy anankiray sy vavy anankiray no noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny. De zavatra iainantsika ankehitriny, lahy anankiray, vavy anankiray, de mbola misy fanampiny, mbola ampiana vavy anankiray, de mbola ampiana vavy anankiray, sisisy. Na ampiana lahy anankiray ihany koa. Na lahy anankiray dia raha tokony ho vavy araka namoronan'Andriamanitra azy, de ho vana endrika izy, atao lahy izy. Tsy haiko hoe endrikiza zany zao le zay zavatra io. Tsy haiko hoe mifanaraka amin'ny endrikiza zany zavatra zany. Fa tsy endrik'Andriamanitra zany tompoko. Io izay le ny Genesis 1:7. Ary Jehova Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy. Zay no endrik'Andriamanitra, lahy sy vavy. Fa le lahy sy lahy na le vavy sy vavy tsy haiko hoe endrikisa. Fa tsy endrik'Andriamanitra aloha zany. Raha tonga de Baiboly ny jerevantsika, tsy endrik'Andriamanitra zany. Zay. Ny zavatra tena mampitsangam-bolo pastor de lasa atao lalàna zany any amin'ny firenena hafa amin'izao fotoana zao efa ohatran'ny hoe ara-dalàna. Ekena na ny fiarahamonina na ny lalàna amin'ny lalam-panjakana mihitsy zay hoe fandavana ny lahy sy ny vavy araka ny endrik'Andriamanitra izay, ary de manjary lasa ohatran'ny hoe tolona syndikaly mihitsy ny fitakiana ny zo hanambady lehilahy ny lehilahy, na hanambady vehivavy ny vehivavy any amin'ireo firenena izay heverina ataontsika anaty fankosona hoe mandroso. Ina re, de ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra re. Araka ny le voalasanao moa zany ny zava-misy zava-misy eto amin'izao tontolo izao zany le lazainao teo. Fa ndao ho jerevantsika le ten'Andriamanitra izay ametrahantsika tsara an'ilay fanazavana izay ataontsika. Ao amin'ny Genesis 2 no andeha vaky itsika. Genesis 2 dia ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Genesis 2 ny 1:20 hatramin'ny 7:20. Zao ny vaky ny teny. Ary Jehova Andriamanitra nahasondry nitory andra-lehilahy ka de natory izy. Dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalainy Jehova Andriamanitra tamin-dralehilahy de nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary ora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko izy. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Nanazava ianao teo any amin'ny hoe lalàna eto amin'ny fanjakana ny firenena samy hafa mahakasika an'le hoe fanambadiana sisisy. De ndao vaventsika vakina le Baiboly. Eo izy. Jehova Andriamanitra nasondry atory andra-lehilahy ka de natory izy, dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalainy Jehova Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony inona izy? Vehivavy ka nentiny tanana. Ahoana moa zany ny ilazana namana dinao hoe lehilahy ianao de lehilahy no vadinao na alainao vady. De teny amin'Andriamanitra venao hoe Andriamanitra ity lehilahy ity le taolana tehezana nalainao tamiko, ity lehilahy ity le izy, ay le izy lasa lehilahy. Fa ny ato amin'ny Baiboly anie de miteny hoe nalain'Andriamanitra le taolana tamindra lehilahy de nataony vehivavy de nentiny tany amindra lehilahy. De ianao ve sahy tena amin'Andriamanitra hoe lasa lehilahy le izy Andriamanitra fa tsy vehivavy? Amin'ny 7:20 de izy ary ora lehilahy rehefa
nentina teo amin'ny Adama lay vady, le vehivavy vadiny zany, de tonga de izao ny tenin'ny Adama: ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Mantsy le vadiny zany, vehivavy io. Ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy no nangalana azy. Zay. De raha lehilahy zany le vadinao de tsy haiko hoe inona ny antsonana azy. Afaka hiteny tahaka ny Adama koa ve ianao? Am'le lehilahy io zany a. Hoe ity de atao hoe lehilahy satria lehilahy nanalana azy. Ohatrany tsy azonao tsara izy. Tena tsy mitombona an'io e. Tsy mitombona trany am-piandohana mihitsy. Ary Andriamanitra le namorona an'le olona mihitsy tany am-piandohana no zay zany tena atahorana amin'io na maka ny toeran'le Andriamanitra ny tsika e. Le olombelona le namorona an'Andriamanitra ny olona mazava tsara. Genesis 1:7-20 lahy sy vavy. Fa de avy eo Andriamanitra namorona vady sahaza ho an'ny lehilahy, de ny vady ny foron'Andriamanitra ho an'ny lehilahy vehivavy. De ianao mamorona zavatra hafa. De zay le défi sy ilay fiekana zay napetraksika tamin'ny fandarana endrikiza zany zavatra zany tompo. Endrika avy aiza zany zavatra zany. Ary mafeno an'le fepetra hoe sahaza ve? Zay aloha zany mety mbola fantaniana petraka io zany ady hevitra. Fa raha antaninao le olona ne de mety amaly izy hoe tena sahazana mihitsy io. Azonao manotinao fa tsy mipetraka am'izay le izy. Fa ny ten'Andriamanitra no azavaitsika hoe zao no nametrahan'Andriamanitra sy namorona an'Andriamanitra an'le ankonana. De inona ny fihekana zay manoloana antsika amin'izao fotoana izao? Ny fihekana manoloana antsika tompo dia lasa miova lay ankonana. Ovana, lasa miova lay ankonana. Tsy araka le endrika namorona an'Andriamanitra azy intsony. De io zany fiovana anankiray ty le zazavaitsika ty. Raha lahy sy vavy no namorona an'Andriamanitra an'ilay ankonana araka ny endriny tany am-piandohana, miova izy amin'izao andrainantsika izao. Miova endrika. Izay fantaniko menanao endrika avy aiza. De iny le vakitsika atao amin'ny taona 7. Andeha amin'ny 770. Andeha 770. De misy an'le hoe rainareo, ianareo de avy amin'ny devoly rainareo. Mozisy Jesosy. Aike misy an'izay le izy. Zay azadiny fa nisy i Satana te haka ny toeran'Andriamanitra n'izy. Hatraiza io? Hatrany an-danitra. Te haka ny toeran'Andriamanitra n'izy efa hatrany an-danitra e. Ary te hanao ny asan'Andriamanitra izy. Raha Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endriny, de Satana te haka an'izay fahefan'Andriamanitra izay koa de mamorona koa izy. De mamorona zavatra hafa izy toko. Raha lahy sy vavy no namorona an'Andriamanitra ny olona tany am-piandohana, de Satana mamorona zavatra hafa. Lahy sy lahy, vavy sy vavy. Lahy ray sy vavy ray namorona an'Andriamanitra ny olona, de Satana mamorona zavatra hafa. Lahy ray de vavy ray, de ampiana vavy ray, de mbola afaka ampiana tsy haiko. Azonao tsara le fiekana? Mazava. De zao le izy, ndao azavaitsika e, azavaitsika le izy. Ao amin'ny Efesiana 5:7-20 ary. Ahoana mba voalaza ny ten'Andriamanitra? Efesiana 5:7-20. Aty amin'ny testamenta vaovaotsika zany zao a. Ina mba voalaza? Efesiana 5:7-20. De tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Aike le mpivady zany a. Manahoana ny voalazany eto? Tahaka ny ino izy? Tahaka ny tenany. Tahaka ny tenany. Toy izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany. Satria le vadiny io noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, tahaka ny endrik'Andriamanitra. Zay tahaka anazy, izy koa dia noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra. Mitovy endrika zany le lehilahy sy le vehivavy, mitovy endrika. De izay ny teny amin'ny Baiboly io. Lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany.
Karaha lehilahy le ianao lehilahy de lehilahy le tiavinao. Mbola mitombona ve io baiboly io tompoko? Mbola marina ve io voalaza amin'ny baiboly io amin'izay fotoana izay? Hoe toy izany koa ny lehilahy de tokony ho tiany lehilahy vadiny tahaka ny tena ohatra ny hafahafa. Na hoe toy izany koa ny vehivavy de tokony ho tiany vadiny de le vadiny io vehivavy tahaka anazy. Azonao le fandrika be ataony Satana. Raisiny le hoe tokony tia tahaka ny tenany. Izy vehivavy, de vehivavy zany no tiaviko. Za lehilahy, de lehilahy zany no tiaviko. Avadiky Satana ho vainy kely fotsiny lay ten'Andriamanitra sy le zavatra nataon'Andriamanitra tany am-piandohana. Fandao amaky tokony andiny vitsivitsika manamafy tsara le fanazavana hoe inona no antony tsy mampitombona ny zavatra misy iainantsika ankehitriny. Ao amin'ny andininy 5:20 tsy miala amin'le Efesiana 5:5 andiny 5:20. Efesiana 5:5 ka ny andininy 5:20. Ianareo lehilahy, tiava ny vadanareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Zay, io tompoko. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'izy, tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Aika izay io. Zay mahatonga an'io tsy mitombona mihitsy. Tsisy fanazavana zany na hoe ino mitsy ny ilazantsika anazy? Tsisy fanamarinana. Fanamarinana an'ilay foto-kevitra. Tsisy mihitsy no io teny io. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, de le vadinareo izay tiavinareo io vehivavy. Satria nahoana? Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Kristy asehony lehilahy, fiangonana asehony vehivavy. Ka raha vehivavy raha lasa lehilahy le vehivavy de tsy mitombona koa io teny io an'Andriamanitra io, lasa tsy mitombona. Kristy anie le lehilahy. Hoe ka tahaka ny tiavan'ny Kristy an'le lehilahy. Ka izy anie le lehilahy. De le vady zay vehivavy asehony fiangonana. Asehony fiangonana. De zao le amarainantsika azy. Fantanina petraka zany namana dinao na le fihekana. De hoe taiza no ny mpifiran'izany fiovana izany. Taiza ary avy aiza de ahoana ny mety ho vokatra izay. De ndao tsika maky tokisy andiny Romanina 2:1. Romanina 2:1 de ny andiny 4:20 sy ny 7:20. Romanina 2:1 ny andininy 4:20 sy ny andininy 7:20. Malaraka sika. Romanina 2:1 andininy 4:20 sy ny andininy 7:20. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy, ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Zay. Mazava ny ten'Andriamanitra fa tsy akasitran'Andriamanitra ilay endrika vaovao izay iainana ankehitriny. Tsy ankasitran'Andriamanitra. Fiviliana. Zay natao reto. Tsy haiko hoe amin'ny teny frantsay hoe déviation ve sa tsy tena zay nefa lisy. Fa ny vily. Zany hoe miala tamin'ny lalana tena izy na lalana marina sy mahitsy de niala ny vily. Zay le hoe ny vily. Tsy nanaraka tsony le lalana zay tena izy. De le lalana tena izy like Genesis 2:7. De ny vily ny olona sisa. De nendrika le fiviliany le voalaza teo. Namela ny fanao ka nanova ny fanaony. Zay le endrika. Niova le endrika, nanova ny fanaony. Zay le izy zany hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany tompoko. Le fanovana. Mahafinaritra ny fiarahantsika mianatra.
fiarahantsika mandalina ary mijery fotony mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra mikasika an'ity fianakaviana ity. Tsy zavatra atao hoe foroporonina akory izy io fa efa nitrangany koa tary amin'ny tantarandry Lota tary amin'ny bokin'i Genesisy dia fantatritsika eo amin'ny Romanina io mihitsy ny valiny fa dia ny vily ny olona ary dia fandrianana no vokatry izany. Ny fianakaviana manaraka ny fandarina amin'izao fotoana izao enoko fa mangitaeta te hanova te hamerina amin'ny laoniny le araka ny endrik'Andriamanitra ary amin'ny Genesisy toko 1:7 rariny natoka entina ambavaka zany fikasana tsara zany pasteur. Marina zany tena mila entina ambavaka mihitsy satria tena sarotra izy io. Tena miresaka tsika zany zao amin'ity fandaranty tena sarotra izy io namana dinao. Ary tena fiaikana goavana mihitsy atrehan'ny ankonana zany izy io. Indrindra eo anivon'ny tanora na ny zanaka zany amin'izao andro eny antsika izao. Tena misy fiaikana lehibe. Ka tena mila entina ambavaka ary araka ny voalazan'ilay faranty hoe mila averina amin'ilay lalana mahitsy, lalana marina izay tena izy, ilay ankonana sy ny zanaka sy ny mpivady ihany koa aza. Mba tsy hivily any amin'izany lalana hafa izany. Dia ny vahaolana tahaka ny ataontsika tamin'ny faranty eo, misy vahaolana. Jaona 4:9. Ao na voalazan'ny ten'Andriamanitra. Jaona 4:9. Zao ny vaky ny teny: hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zay, io ny vahaolana. Jesosy ny lalana. Zay, izy ny lalana. Dia izy no fahamarinana. Na inona zany zavatra aza fanazavana hoe kazao io resaka siantifika sy sisa, ny fahamarinana, Jesosy ny fahamarinana. Dia izy koa no fiainana. Fa io fiviliana io tsy mitondra any fiainana fa ny fahafatesana. Ary mazava ahafantatsika ne izany tompoko hoe mivokatra io zavatra io fahafatesana ne mivokatra io satria avy amin'io ny pirania aretina haitsika sy dasy ny sisa VIH tsatzay, avy amin'io fiviliana io tsatzay, dia tsy mitondra fiainana io fa fahafatesana. Dia ny vahaolana manoloana an'izay fiakana izay, Jaona 4:9. Jesosy lalana, fahamarinana ary fiainana. Dia mila mandeha amin'ilay lalana dia tsy iza fa Jesosy zany. Nahoara hoentsika ambavaka raina izay ny an-danitro misaotra any amin'ny teninao, tena miatrika fiaikana tompo ny fiainanay ankehitriny, indrindra ny ankonana, indrindra ny fanambadiana. Ary mahita izahay sy mahatsapa fa tena mivily amin'ny lalana izay tsy nosoritanao ny fiainan'ny ankonana na ny fanambadiana amin'izao andro iainana izao. Ary mivily any amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny fahafatesana fa tsy any amin'ny fiainana akory aza. Misaotra satria mbola nanome vahaolana ianao ankehitriny. Ianao Jesosy no lalana, ianao no fahamarinana, ary ianao no fiainana. Dia aoka ny ankonana rehetra mba handeha amin'izany lalana izany, lalana izay marina ary lalana izay mitondra any amin'ny fiainana, dia tsy iza fa ianao zany Jesosy. Tantero aminay zany amin'ny anaranao no hanonana vavaka. Amen. Dia ankasitrahanay ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto isaoranay koa ireo teknisianina izay nampifandraintsika tamin'ny feo sy ny sary isaorana ny pasteur Andriamparadina Fanera izay nanaiky fitaovana nampitan'Andriamanitra n'izany afatra maika sy sahazan'ny fianakaviana izany. Manao mandrapiteny, mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko.